Mbola miarabasika indray tonga somatsara eto amin'ny herinandro masina andro faharoa sady farany amin'izao zoma masina izao iarahantsika miaraka mandinika ny nijalian'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Androantsika dia hibanjina ilay lohateny hoe Eli Eli lama sabakitany, Andriamanitro Andriamanitro nahoana no de mahafoy ahy ianao. Ny aloha zany dia hivavaka isika. Tonga indray ny fotoana Jesosy izay hidinanao eto, tahaka ny triaranao ny efitra lamba manelanelana ny masina indrindra amin'ny efitra masina no triaranao ny lanitra ka hidinanao eto. Aoka ny fitenin'ny lanitra sy ny fahendrenao Andriamanitra no entinay manambara ny misterin'ny zany hazo fijalianao zany. Lalina loatra mantsy ny fitiavanao anay, sy takatry ny sainay zany. Ka dia mila anao misy Jesosy ilay voaomby tamin'ny hazo fijaliana no hanambara aminay inona na tonga anao mikiakiaka hoe ray eo nahoana dia mahafoy ahy ianao. Mitenena Jesosy fa tsy soloim-bava ny Andriamanitra io, Andriamanitra miteny. Ny anaran'i Jesosy Kristy nampatako izany. Amen. Ray eo nahoana no de mahafoy ahy ianao. Izay ny kikikan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ary hiompana bebe kokoa amin'ny version-ny filazantsarany Marika asika par rapport ny filazantsara Matthieu sy Luc, zany hoe par rapport ny synoptika hafa zany. Fa ny anomboako ny resaka dia ity. Raha vao mare an'io fehezanteny Jesosy io tsika hoe Andriamanitro Andriamanitro na hoe ray eo nahoana dia mahafoy ahy ianao. Avy hatrany ny tonga ho an'eritreritsika dia ity. Na koa nilazain'ny olona matetika dia ity. Votre Dieu est un Dieu faible et pleurnichard. Ozy izy ny olona. Ny Andriamanitra reo kristianina dia Andriamanitra kanosa. Andriamanitra ray mitetaka. Andriamanitra be ranomaso. Andriamanitra kely fofinaina. Ary dia mipetraka ny fanontanian'izy ireo hoe izany ve no mba Andriamanitra reo? Izany ve no Andriamanitra hiankinanareo nefa izy aza miantso vonjy hoe ray eo nahoana dia mahafoy anao. Fanontaniana lôzika apetraky ny olona tsy kristianina amintsika zany. Ary mitombina le fanontaniana amin'ny saina tsy miangatra. Dia raha apetraka amiko le fanontaniana dia hoy aho hoe mamaly an'izay amin'ny olona zany raha mametraka ny fanontaniana amiko izy. Eny tompoko. Tena io Andriamanitra mitomany io mihitsy no Andriamanitro. Eny tompoko. Tena io Jesosy mididry mihitsy no Andriamanitro. Araky ny hira amin'ny firany FPM manao hoe indro ny tompo Jesosy jereo tena mijaly tokoa. Jereo Jesosy mijaly. Amiko zany ny fanehoanan'io Jesosy io satria any amin'ny filazantsarany Marika miavaka amin'ny filazantsara rehetra. Any amin'ny filazantsara hafa ny azafady ato amin'ny filazantsara Marika dia io fehezanteny io ihany no nivoaka ny vavan'i Jesosy ao amin'ny Marika. Any amin'ny filazantsara hafa izy milaza zavatra hafa. Fa ato amin'ny Marika dia io ihany no naverin'ny Marika. Maninona tsy fehezanteny ataontsika hoe maneho ny fahalebiazany no ny fidin'ny Marika.
fa maninona fehezanteny mampiseho ny fahosana no ny fidin'ny marika ary io ihany no nraisany malasa sainy zany raha mamaky ny filazantsara matio ianao raha manam-potoana ianao jero tsara jesosy tamin'ny atsijanina ary raha mamaky ny filazantsarany loky ianao dia hafa akoatrin'io fehezanteny resany ao zany hoe resany ihany io fa milaza zavatra hafa izy fa ao marika dia io ihany no naverin'ny marika fa ahoana loatra ahoana loatra zany hoe amiko ny fanehoanan'io jesosy mikikiky eo amin'ny hazo fijaliana io mirasure ahy manokana za manokana zany manome ahy assurance mety ho gaga anareo fa ahoana ary zany hoe aika ity jesosy zay midradradrada itya azoko afaka ahoana rehefa zany je me retrouve en lui satria raha jesosy raha andriamanitra mafy be no naseho ahy tonga am'le teny français même pas peur vo mipotra ny fahavalo dia nataoko ohatr'izao dia tsy ampy nohaniko izy fitentsika dia nataoko an'ity dia daraboko ho sarotra amiko zay kanosa sy kely aina sy kely vovokaina ny hanatona azy satria andriamanitry ny mafy be izy zany andriamanitry ny olona wineur izy zany andriamanitry ny olona mpandresy izy zany fa tsy andriamanitry ny olona resy tahaka izy ny safidy mihitsy andriamanitra niseho amin'ny endriky ny resy mba ahafahan'ny olona resy rehetra mianoka aminy asa razonareo rehetika atonana fa raha ohatra ka miseho amin'ny endriky hoe andriamanitra mafy be izy zany hoe maty any izy teo amin'ny asejanina fa maty de façon stoïque hitanareo ny stoïcien ny stoïque dia izao ny azy na stoïque hoe tamin'ny andron'ny philosophe de zao hoe il faut mourir dignement zany hoe digne ohatrany Jeanne d'Arc zao na dia nidorana Jeanne d'Arc ho an'ny anatra tantaran'ny frantsay dia elle était morte dans la dignité misy olona nanaiko faty fa tena tsy mampiseho olona resy izy fa olona mafy be fa mandrapitipiny masony dia mafy be izy fa ray jesosy izay tompoiko ilay andriamanitro dia naseho hoe ay mitovy amiko naseho amiendrika osa midradradratra ary ny filazantsarany marika ho a miavaka amin'ny filazantsara rehetrarehetra satria na ny filazantsarany marika dia niteny tsara ny soratra amin'ny teny tsara marika hoe ary rehefa nahita azy maty toy izany ilay kapiteny romanina dia niteny hoe zanak'andriamanitra tokoa ilay ity zany hoe rehefa nahita ny fomba nahafatesany jesosy ilay kapiteny romanina amin'ny fomba mahatsiravina amin'ny fomba feno fahabibiana ary tena hitany ny fijaliany sy ny fidradradradrany izay no nampibaboka azy ka nyteny hoe zanak'andriamanitra fa ny Matteo sy Luka dia hafa ny version Matteo sy Luka dia hoe rehefa nahita ny le horohon-tany rehefa nahita n'le masoandro lentika rehefa nahita n'le hoe nisokatra ny fasana dia nisy olona maty tao Jerosalema nitsangana tamin'ny maty dia rehefa nahita izany izy dia niteny hoe zanak'andriamanitra fa nanomarika indray hoe rehefa nahita ny fomba nahafatesany jesosy izy nahita ny fialan'ny ainy sy mba happy end ohatrana ny super héros ohatrany Batman sy ohatrany Superman sy ohatrany reny olona malaza ireny fa c'est une fin dans la honte une mort dans la douleur une mort dans l'humiliation rehefa nahita an'izay izy dia honozy izy rehefa nahita an'izany ilay kapiteny romanina dia nivaky vava zanak'andriamanitra tokoa ity amin'ny version mahazatra antsika matsy hoe jesosy maty tamin'ny fijaliana dia mbola hoe satria tsika ao anaty fiarahamonina pietiste
dia tsy mahazo alana baraka loatra jesosy dia hoe jesosy mbola mitafy manao tako-kenatra fa ny tena marina ary ny fanao ny romanina rehefa manala baraka olona omboana amina sizany dia naboridana mihitsy izy asa raha azonao an-tsaina fa naboridana Andriamanitra nalaim-baraka ka amin'ny alalany zany kikika ny jesosy zany no hanehoany amiko sy hanehoany aminao fa miombona fahoriana aminao izy misy olo tenanao izy zany teo amin'ny fijaliana ohatra ny ianao le miteny mihitsy hoe fa maninona ary dia no nafoin'Andriamanitra fa inona loatra ny ratsy nataoko Andriamanitra zany mba filazantsika rehefa ao anatin'ny fahoriantsika misy olo atsika mihitsy izy tahaka ny teny jesosy hoe fa inona ny nataoko anao Andriamanitra ray io nahoana dia mafoy ahy ianao Eli lama sabakitany Andriamanitra ô nahoana dia mafoy ahy ianao zany hoe io vatany jesosy io zany c'est pas juste une enveloppe tahaka ny zareo le am'izao fotoana zao mantsy efa ny olombelona efa mahay manamboatra nytony le hoe robot android tony mavita nytony robot transhumaniste tony zany hoe raha jerenao sy tena tsy misy afafaranao azy tsony hoe robot io le nouvelle crise générationnelle fa tena olona ary efa natao zareo hatramin'ny volon'olona misy raha natao reny fa tsy misy fiombonanaina aminao izy mety intelligent be le robot mamaly anao anontanianao zay fanontanianao rehetra izy dia voavaliny fa izao na inona ny fahaizany olombelona tsy manana an'le atao hoe empathie tsy manana an'le atao hoe miombonaina ary zay ny aseho hoe ilay vatany jesosy tsy hoe vatana fotsiny fitaovana atao am-pelantanany nahafahany namonjy ny olombelona dia hoe vita ny ilavany azy fa tena nampiasainy mihitsy le vatany maha-olona azy ahafahany miaina sy mioka ny fahoritsika ary tena ny expérimenté izy donc tena nikitika izy le hoe nahoana dia mafoy ahy ianao zany hoe tena tsapany ao anatiny tenany mihitsiny ilay tahotra ilay mampiororo atsika hoe ay ve ohatrany raha olombelona reto matsiaro toy ny nafoy mihitsy rehefa tena ao anatin'ny laliny miainan jesosy zany ka ao anatiny kikika jesosy ity ohatra ny misy paradoxe ihany raha zay raha zatsika azy ohatra hoe misy zavatra mifanohitra fanontaniana mipetraka raha miteny zany jesosy hoe ray eo nahoana dia mafoy ahy ianao move fanontaniana mipetraka aminareo move tena nandao an jesosy tokoa ve ny ray logika zany fanontaniana zany zay zany deuxième question première question zany dia hoe fa zany ve ny mba Andriamanitra reo to Andriamanitra mitomany to Andriamanitra mitaraina deuxième question logika mipoitra avy am'izay filazana zay hoe raha eo na dia mafoy ahy ianao dia hoe move nandao an jesosy tokoa ny rainy dia andehantsika hamaky io filazantsara ny jaona toko fahaenina ambin'ny folo andeny faharoa amby telopolo jaona toko fahaenina ambin'ny folo andeny faharoa amby telopolo jaona toko fahaenina ambin'ny folo andeny faharoa amby telopolo ny anaran'i jesosy indro avy ny andro eny efa tonga izay hielezanareo samy hoany amin'ny azy avy ary hilaozanareo ho irery aho kanefa tsy irery aho fa ny ray no atoaniko Jean 16:32 eno tsara indro avy ny andro eny efa tonga izay elezanareo samy hoany amin'ny azy avy ary hilaozanareo ho irery aho kanefa tsy irery aho fa ny ray atoaniko donc finalement tsy nandao azy ny rainy fa ny olona no mandao azy teny jesosy tamin'ny mpianatra io handao ahy ianareo ny lokaloka ny reto mpianatra reto hoe petera zany aneka nyteny hoe tsy andao anao anafoy anao mihitsy aho eny anaraka anao hatrany amponja aho tsy mbola maneno akory ny akory jesosy dia andahy kely anao izy amitsika no tsy ny lokaloka izy amitsika tsy nanao voady fa tsy andao ny tompo mihitsy fa impiry ianao impiry aho no nandao azy impiry jesosy no irery impiry jesosy no nitomany
ny laozanao, ny laozanao. Izay le izy. Na reto mpianany reto zay nandaniny fiainany ray manontolo amin'ny ora mangidy amin'ny indrindra tsy nisy hitatsony izy mianakavy fa hoeto ara-tongotra. De Maria sy Jaona sisa teo tongotry ny azo fijaliana. Ny rainy no sisa teo. Tsy hoe manatrika azy fotsiny ny rainy eto, fa miara-mijaly aminy mihitsy. Miaraka ory aminy mihitsy ny rainy, tsy lavitra azy. Lazaina arkilasin'ny olona hoe fampianaran-diso ny atao hoe patripasianisme, satria ny rainy fiangonana atao hoe Tertullien ny apanga ny olona zay nilazan'izy io. Fa izao marina na ny Tertullien hoe raha ohatra ka persona ray ihany, zany hoe lasa ohatra hoe Andriamanitra zanaka ihany ve zany no lasa Andriamanitra ray, tsy any le izy. Fa nana zany de zany tena manaiky ny patripasianisme, satria izao ny patripasianisme amiko de ty hoe ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina dia tsy azonao sarahany reo. Ka rehefa ory ny zanaka dia ory ihany koa ny ray. Miombonaina mandrakariva reo, tsy azonao sarahana reo. Donc zany tsy miresaka hoe nandao, hoe tsy milaza azafady, tsy milaza hoe absence n'Andriamanitra akory no resahany eto. Tsy hoe tsy ao tsony Andriamanitra, tsy hoe irery Jesosy, fa izao mialatsiny fa tsy tafavoakako le izy ary mibaboka eto anatrehanareo fa amin'ny teny frantsay no lazaiko azy. Eo amin'ny hazo fijaliana zay nahafatesan'i Jesosy de zao: c'est la rencontre de Dieu dans la réalité de non-Dieu. La rencontre de Dieu dans la réalité de non-Dieu. Eo minitsy eo amin'ny hazo fijaliana no summum na ny faratapony nahatanteraka an'ilay teny hoe ary de ny foanany tenany tamin'nakany endriky ny mpanompo. No foanany, io le lazainy teny grika hoe kelos, Dieu qui se vide. No foanany tenany, un Dieu qui s'est vidé de lui-même. Zany hoe le fiziany mihitsy no ny foanany, zany hoe lay fitiavan'Andriamanitra azy. Le fitiavan'Andriamanitra zany de fitiavana manino? Fitiavana mahafoy. Io mihitsy le atao hoe fitiavana. L'abandon. Dieu doit abandonner son fils pour sauver le pécheur. Raha tsy misy abandon, tsy misy salut, tsy misy famonjena. Raha tsy nafoy Kristy, tsy voavonjy ianao. Jean 3:16 haitsika tsanjery. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Toy izao nomeny, raha vadiko amin'ny traduction zara manatombontsoa Jean-Luc, fa toy izao no nitiavany ray antsika, nafoiny, nabandonneny ny zanany. Zay le nomeny, abandon. Dans l'amour, il y a un abandon. Il faut abandonner le juste pour sauver le pécheur. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour de Dieu. Tsy takatry ny saintsika olombelona mihitsy zany, satria tsika mpanitia de zao aloha. Ianao zao rehefa miteny hoe tiako ty voninkazo, de tapahanao le voninkazo eo amin'ilay misy azy iny. Zany hoe ny fitiavan'ny raha olombelona manomboka amin'ny fahafatesana. Tiako ty akoho ty, de tapahanao ny tendany dia andrahonao. Fa ny fitiavan'Andriamanitra de fitiavana mahafoy tanteraka. Donner sans rien attendre en retour. Donner sans rien garder pour soi. Tena nomenantsika daholo zavatra rehetra. Ary ray no mahatonga ny teny apôstôly any amin'ny Romanina milaza hoe fa inona no asaraka antsika fitiavan'i Kristy? Fa oriana va sa fahantrana sa satria nahoana? Efa nafoy anao daholo ny zavatra rehetra. Nomeny anao hatramin'ilay malalany indrindra ilay zanany le nilazainy teo amin'ny
batisa ataony zao na hoe ity no zanako malalako lay tsy foiny indrindra na foiny ka raha miteny zany jesosy hoe reo anao de mafoy anao de ozy Andriamanitra ray mamaly hoe tsy maintsy afoiko anao zanako malalako raha tsy zay very reto olona reto zay le fitiavana mahafoy ka ny zavatra tsiko tsindrina amitsika de zao hoe asongadina eo amin'ny hazo fijaliana le atao hoe scandale na koa hoe folie de la croix izany no atao hoe fahadalana am'izao tontolo izao la croix est une folie la croix est un scandale Moltmann théologienne allemand malaza be anankiray nampiasa misy ny terme hoe Dieu crucifié izy ny Christ crucifié Dieu crucifié asa razonareo an-tsaina ary zay no mahatonga ny nisy hatramin'ny philosophe aza namoaka boky hoe Dieu est mort scandaleux le izy tsy azony sain'olombelona eritreretina misy faneken'Andriamanitra izany scandale zany tsy maintsy ny abandonné la image le sary naseho hoe Andriamanitra tsy mety maty ny eken'Andriamanitra ny zavatra tsy azo ekena indrindra efa nolazaiko teto omaly zany ary Andriamanitra tena pleinement présent dans la souffrance fa tsy araky ny eritreretintsika hoe ao anatin'ny souffrance de tsy ao Andriamanitra ao anatin'ny fijaliana de tsy manatrika Andriamanitra tena ao izy au cœur de la souffrance Dieu est présent Andriamanitra tena eo fa izao eo izy fa tsy mahazo mietsika izy voafatotra ny tanany ary ny mahavoafatotra azy de manino voafatotry ny fitiavany pour une fois Andriamanitra resy Andriamanitra ilay Andriamanitra manangana ny tanany mandrava indro mifatotra ny tanany inona ny mamatotra ny tanan'Andriamanitra tsy mikasika ny mpamono ny zanany de ny fitiavany resy ny fitiavany Andriamanitra au lieu de resy ny fahatezerany raha ny tokony izy de ny fahatezerany rehetra hoe iza ny mba mianakendry mikasika ny ainy zanany fa matanjaka lavitra ny fitiavany noho ny fahatezerany ka dia nangena izy tahaka ny zanak'ondry eo alohan'ny mpanety azy mona ho ny soratra masina amin'ny alalan'ny kikika science Jesosy ty ihany koa araky ny hevitro no anehoan'Andriamanitra amitsika hoe tsy mahamenatra ry zanak'Andriamanitra malala isany ny miantsoantso sy ny kiakiaka rehefa ao anatin'ny fahoriana ianao tsy mahamenatra zany satria ilay zanak'Andriamanitra lay lahy matoan'ny maty ilay lahy matoatsika iza ny lahy matoatsika Jesosy ilay lahy matoatsika mihitsy aza no nampiseho ny ohatra hoe azonao atao tsara ny kiakiaka makany amin'ny rainao n'aie pas honte de ta souffrance aza menatry ny fahorinao aza menatry ny ranomasonao fa nasehony Jesosy koa fa izy koa nampiseho zany tao anatin'ny maha olombelona azy zao la foi chrétienne n'empêche pas notre humanité d'exprimer sa souffrance betsaka ny kristianina milaza an'izao zavatra zao indrindrandrindra ianareo plus ou moins théiste na ianareo magaga fa mieritreritra anareo mafy be misy olona mieritreritra hoe rehefa manara-dian'i Jesosy de mafy be tsy marina zany zaho zao tompoko de tena miteny aminareo hoe raha mafy be a tsy nanaraka an' Jesosy fe rehefa mivavaka de lasa mafy be anao ka lasa insensible amin'ny fahoriana fa au contraire
ao anatin'izay fahoriako zay ao anatin'izay souffranceko zay indrindra no afaka misidentifie amin'io jesosy io satria io jesosy io koa ka nikiakiaka teo amin'ny azy fijaliana haitsika loatra e le tena any amin'ny kortianina faharoa toko faefatra andeny fahavalo sy ny manaraka zay jeretsika kortianina faharoa toko faefatra andeny fahavalo sy ny manaraka kortianina faharoa toko faefatra andeny fahavalo sy ny manaraka ny anaran'i jesosy voageja manodidina zay nefa tsy tery herievitra nefa tsy mamoy fo enjehina nefa tsy nafoy potraka nefa tsy maty mitondra ny fahafatesan'i jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba haseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i jesosy ao ny zanak'andriamanitra tompoko dia mety ho potraka fa tsy maty ny zanak'andriamanitra tompoko mety ho voageja manodidina fa tsy tery ny zanak'andriamanitra tompoko mety ho verevitra eny tsy mamenatra am'izany mety ho verevitra indraindray masilazaka matetsika nefa tsy mamoy fo zany hoe andriamanitra zany tsy mitaky aminao mihitsy hoe aoka ianao mafy be ohatra zao rehefa misy fahoriana ianao na misy zavatra manjoanao de matetsika fanao hoe inary ty mitomaniman'ny fahatany ty fa ianao nga tsy kristianina asehoany maha-kristianina anao de manao masika ny maro de manao modimody tsy mitomany nefa ao anatiny ao ravarava exprime ta douleur aza menatra fa kristy aza tsy menatra mikitika teo amin'ny azy fijaliana fampianaran-diso ny milaza hoe ny zanak'andriamanitra tsy mahazo mitomany fampianaran-diso ny milaza hoe ny zanak'andriamanitra tsy mahazo mampiseho fahosana osa isika ary zany indrindra no hitadiavantsika an jesosy petraka ary ny fanontaniana manaraka indray fa maninona ary no avenan'andriamanitra hiseho ny fahoriana pourquoi Dieu permet-il la souffrance za tsy miteny hoe fa maninona andriamanitra no mampahory atsika avao tsara tsy andriamanitra no mampahory fa maninona ny fahoriana avelany hitranga ary rehefa miresaka zay tsika dia tafiditra ao anatin'ilay théorie de la théodicée ary ny ohatra faratapony aseho amin'iny le théodicée zany hoe l'origine du mal avy aiza ny ratsy ny faharatsiana avy aiza ny fahoriana avy aiza ny fijaliana aza tonga de boribory avy amin'ny fahotana ny zavatra misy fa ny exemple anankiray zay tena asongadina eto de zao hoe avy amin'ny fahorian'ny joba ohatra fahorian'ny joba izay asehoany hoe ny marina koa ka mety mijaly ny marina koa ka mety ory la souffrance du juste ny fahorian'ny marina tsy voatery hoe vokatra ny fahotana ny fahoriana ary tsy voatery ho zany mihitsy fa izao no mahasamy hafa ny mino sy ny tsy mino miatrika izany la souffrance du juste a toujours un sens misy dikany foana ny fahorian'ny marina fa tsy hoe ka zay ny fiainana ka zay ny lalam-piainana ka tsy misy ininina azo atao fa dia ery fio eo tsy zay mihitsy nany jesosy zao de misy sensiny ny fahoriana fa tsy sanatria matimaty fahatany teo amin'ny hazo fijaliana izy ny version ny marika no ahoana moa zany no marke indrindra za manokana aloha zany ny filazantsarany marika no mampisongadina indrindra mihoatra no lany makio sy ny hafa fa hoe ao anatin'ny fahorian' jesosy io indrindra no miseho ny confession de foi ny fanambarana amin'ny finoana ny fanehoana ny finoana
dia nolazain'ilay kapiteny romana hoe zanak'andriamanitra tokoa ty tao anatiny zany fahoriana lalina zany tao anatin'izany tiatika jesosy zany noho nivoaka ny fanambaram-pinoana voalohany na ny confession de foi hoe zanak'andriamanitra tokoa ity dia asogadana tsara mihitsy am'izany fehezanteny zany hoe zanaka izy inona le zanaka manoa ny rainy ka avy am'izay mazanaka azy zay no nateraka azy zany hoe obéissant jusqu'à la mort ka raha endrika nitovizany tamin'ny rainy dia nampiriminy zay ngamba nazaintsika azy midiny any amin'ny toerana afany fa noraisin'le toerana maha zanaka manoa dia le hoe nateraka zany amy teny frantsay de hoe engendré ary rehefa milasa miresaka engendrement ianao hoe engendré de milaza accouchement rehefa milaza accouchement anao de milaza fijanina douleur donc zany ny mahazanaka tsy zavatra mandeha ho azy am'izao fa misy arrière plan ho ambadika hoe misy fijaliana ao anatin'ny fankatoavany rainy no nanehoany mahazanaka azy ka ny tena tsy ambaratelo ny hazo fijaliana de zao hoe teo amin'ny hazo fijaliana zay toeram-pahafatesana no nanomezany Jesosy ny fiainana amin'ny alalan'ny atao hoe fijaliana eno tsara teo amin'ny hazo fijaliana zay toeran'ny fahafatesana no nanomezany Jesosy ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny fijaliana ka raha mametraka ny fanontaniana zany Jesosy hoe raio anao na de mahafoy anao de ohatra ny tehiteny hoe raio izany no antony eto am'ty hazo fijaliana ity ato anatiny ty fahoriako ity no hanomezako ny fiainana mandrakizay tsy azotsika tsaina mihitsy zany hoe dika le abandon égale fanolorana na antsika zany abandonné de ohatra hoe nabandonné ny zanany nabandonné ny fianakaviany nafoy ny olo ny vady aman-janany nafoy ny mparitam-po aminy tsy abandon dans le sens hoe narina fa abandonné dans le sens créé amin'ny alalan'le abandon du fils no ahafahana manome vie éternelle ny olona rehetra mivaly zany fanontaniana hoe raio nahoana de mahafoy aina de mamaly ny ray hoe tsy maintsy afoy anao mba ahafahanao manome fiainana be dehibe eto am'ty fijalianao ity voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay mamaksika sotranao zay Andriamanitra raha nomenao izany afatra izany ary ao anatin'izany indrindra no hisaorana ianao no ny fiaretanao ny tsirarina ny tsy zan'olombelona raha ny antsoantso anao hoe raio anao na de mahafoy ahy ianao ay misolo tenanay ianao eo anatrehan'ny ray hoe toy izany koa ny fikiakiaka anay makany aminao ny fidradradradranay makany aminao ny fitolokonay any aminao misaotra ray amin'ny anaranao no angatana izany sy de rana eny anaranao mandrakizay amen de samia tain'Andriamanitra mirary soatsika rehetra de ho tratry ny pasika amin'ny alahadiny ray mirary soa tompoko